izay mivady a nianarako zany lova Raferingason, lova natolotra Raferingason. Dia ny anarako a Mirantsora Kotondrazafy. Raferingason. Tamin'ny taona 2024 izay no mivady a, volana Aogositra. Dia mananjanaka anankiroa zay izao a, 2 taona ny anankiray a, dia ny anankiray a 2 volana. Dia ny antony maheto anay zany a dia nangatahana zany izay a hanao fijorovam-olombelona amin'ny resaka fanambadiana, fidirana ao amin'ny fanambadiana tsy bevoka ary veritsiny. Dia ilay fanontaniana moa zany hoe inona ahoana no nahafahanay nitana tsy hanao firaisana sy tsy ho bevoka alohan'ny fanambadiana, dia inona ny tena tanjonay amin'izay a, ary inona ny vokatra tsara azo avy amin'izay hoe tsy bevoka ary viritsiny ny tratran'ny fanambadiana izay. Fijoroam-bavolombelona moa zany ity a, le resaka ataoko hoe anao ny fianazana ny teny gasy intime ihany na personnel, fa zany hoe voninahitran'Andriamanitra zany no aseho etiko, fa tsy hoe tena ohatra hoe izay koa hoe mafy be ary navita zany hoe voninahitran'Andriamanitra zany. Za moa zany izay mivady zany a dia samy niditra tao amin'ny fanambadiana viritsiny. Zay aloha zany voalohany. Zany tsy bevoka zany dia viritsiny zany. Zay zany a amin'ny fomba fitenin'olona amin'izao fotoana, zay zany tsy nanao mihitsy a talohan'ny mariazy zany, fa tao aorianan'ny mariazy zany hoe zany hoe tena hoe voalohany zany nanao izany firaisana ara-nofo zany. Ny ahy moa zany ny ahafahako hoe nitazona an'izany a dia ny fomba nitaizana tamiko zany, ny fomba nitaizana anahy zany ny ray aman-dreniko zany tena nanandrana be a, ary natao mazava hoe tsy tian'Andriamanitra zany, ary tsy sitrak'Andriamanitra no manao firaisana ara-nofo alohan'ny mariazy na ao ivelan'ny mariazy. Zany hoe ao ivelan'ny mariazy a, alohan'ny mariazy a, alohan'ny mariazy ivelan'ny mariazy zany, zany hoe mampivady ihany zany manao izany firaisana ara-nofo zany. Ary tena resy lahatra tanteraka, ary tena voady mihitsy zany hoe tsy hanao an'izany a. Ary hoe resy lahatra moa zany tsy hoe teniteny hoe tsy tian'Andriamanitra izay, fa fantatra fa Andriamanitra no nanao ny firaisana ara-nofo. Tompony, izy zany ny tompony e, izy ny tompon'ny firaisana ara-nofo, anazy ny firaisana ara-nofo, izy nanao an'io, ary nanaovany an'io, ny tanjony nanaovana an'io a dia ao anatin'ny fanambadiana sy ao anatin'ny mariazy ihany no anaovana an'io. Raha tsy zany dia misy vokatra tena ratsy iainan'izay manao an'izany. Ary afaka hitantsika moa amin'izao fotoana moa zany tsy hoe tsy mila manaporova an'izany tsika, fa afaka hoe ahoana ny fomba fandehan'ny mariazy sy ny fihetsiky ny olona eto an-tany, tsy ny olona rehetra amin'izao fotoana, dia tsy ny olona rehetra moa zany fa ankabeazan'ny olona dia efa tsy manaja an'izany intsony. Mampikely indray dia izay hoa tena hoe Andriamanitra zany no tompony io e. Ohatra zao hoe maka tena ohatra tena tsotra be mihitsy zany za, ohatra ny nanaovan'Andriamanitra ny fomba fisakafoanana. Sakafo atao anatin'ny vava, ny vava natao handray ny sakafo, izay nanaovan'Andriamanitra anazy, satria izay ny antony. Dia hatreto hoe ohatra rehefa misakafo tsika, ohatra hoe andeha sakafo zany za dia aleoko izy ataoko atao misofoko, ao any misakafo tsy atao mivava. Ohatra hoe ohatra mampimebe mihitsy zany a, fa mety ohatrohatran'izay koa ny fahitan'Andriamanitra atsika rehefa manao firaisana ara-nofo, tsy ao anatin'ny fitiavana sy ny fanambadiana, tsy ao anatin'ny fanambadiana.
fanambadiana satria izay nanaovan'andriamanitra azy hoe ao anatin'ny fitiavana sy ny fanambadiana le firaisana ranofo dia zay dia raha ohatra ataoko ato ny sakafo fa tsy ataoko ato dia voalohany aloha tsy tonga atao mifavoniko le izy dia mety dia marary a nona mety ho faty mihitsiny a dia ny faharoa mety hisy infection sofiko satria hoe nalevako ny sakafo angamba ohatran'izay a ny eta ohatran'izay zany ny fipetraky ny olona amin'izao fotoana zany mahikely daholo dia marary daholo a satria tsy ato natao ny sakafo ato ohatr'izay amin'ny resaka firaisana randofo zany dia any ana ngamba ny avy-aty amiko a no nahatonga hoe nitazona voalohany a natahotra ny bevoka raha izay satria nisy nenitoako zany tena nampianatra mafy ana mihitsy hoe firaisana ranofo voalohany a dia efa afaka mahabevoka dia tena natahotra be an'izay tsy mbola tena tamin'izany fotoana mbola tsy tena niditra tsy nahafantatra sy tsy nianatra loatra resaka teolojia tamin'izany dia izay ngamba tena mafy be ato anatin'ny lohako hoe raha vao manao firaisana ranofo dia bevoka dia raha vao manao firaisana ranofo dia bevoka dia tena izay ngamba ny tena nitazona betsaka tato dia nefa ny fantako a tamin'izany koa fantako hoe bevoka tsy manambady zany a mahamenatra be dia tena hoe mafy be resy lahatra koa zany tato anatin'ny saiko hoe tsy hanao firaisana ranofo ratsy rehefa manambady dia ny vokatra tsarany a vokatra tsara aloha dia tena ela be mihitsy ny vokatra tsara raha ohatra hoe raisiko fotsiny loatra aloha le hoe bevoka tamin'izay eo bevoka ohatrany hoe tamin'izaho bevoka dia elaela mihitsiny a vao tena tonga saina hoe ay tena voninahitra le izy lasa voninahitra le bevoka rehefa manambady fa tsisy menamenatra tsony tsy afempenina tsony fa voninahitra le bevoka efa manambady efa vonina tsisy olana tsony efa io ny vady a dia efa bevoka dia anankiray filafiny tsara koa rehefa bevoka dia misy ambony misy ambany ny moral tena mila vady ianao izay olona tsy mieritreritra tsy atahoranao hoe hitsoaka aminao tsony satria efa vadinao tsy atahoranao hoe anary anao tsony satria efa vadinao tsy atahoranao tsony hoe rery ianao dia anankiray fahatelo ngeza be koa manome équilibre manome toerana tsara ho an'ilay zaza koa hoe ao anatin'ny fanambadiana izy ao anatin'ny fitsavana ao anatin'ny firavoravoana ao anatin'ny efa fahavononana no mingeza zany hoe andrasany izy falifaly le ray aman-dreny mifankatia le ray aman-dreny vonona ao anatiny dia fitohizany zay zavatra mahafinaritra be zany dia zany misy fitenin'ny vazaty hoe timing misy zany izy misy fandehany izy hoe miaraka le mivady le mpivady dia efa miray saina dia efa complice efa miresaka dia ray tetika dia efa miray fiainana dia iny amin'izay raha bevoka dia miara-miaina mafina ny tena mahagaga an'ilay izy a bevoka aloha amin'ny fanambadiana matatahotra enatra mitomany be atsitsaina mampalahelo zany eli zany lasa mampalahelo nefany a ao aoriana fanambadiana fotsiny izy dia efa tena zavatra hafa mihitsy ny zavatra tena hoe voninahitra firavoravo tena fety zay zany no tena misehoseho amin'olona tena zay zany nataoko hoe anisan'ny lafy tsara nangambany a miandra n'ilay zaza soamantsara ny lafy tsara indray tsy nirasantsika momba n'ilay firaisana ranofo ao aorianany virjily mihitsy mariazy voalohany aloha zany a tsy rehefa manao firaisana ranofo firaisana voalohany zany tsisy fampitahana zany le izy tsisy fampitahana mba eritrereto kely fotsiny hoe raha ohatrany hoe efa nanao tamin'ny vehivavy hafa talohan'ny nanao tamin'ny vatiko zany eritrereto kely dia eritrereto hoe raha tamin'iny vehivavy hafa iny a mety hoe nafinaritra kokoa ohatra hoe nafinaritra be zany dia miaraka amin'ny vatiko amin'izay a dia hoe
tena ohatra miaraka tamin'la vehivavy le sipako taloha iny ohatra mahafinaritra kokoa no miaraka amin'ny vadiko. Ty vadiko ty ohatrany tsy ohatrany iny ny fihetsiny. Mampalahelo, mampalahelo za lasa tsy tena lasa za zany lasa misy déception, lasa kivikivy kokoa. Dia lasa mety mitady lasa mitady amin'iny izy mety afaka mampirafy fa zay zany tsisy fampitahana le izy tamin'izay nanao voalohany mety hoe tsy tsara be sy nafinaritra be fa zay tsy nahafantatra hoe ahoana moa ny tena hoe tsara sy manao fa ohatrany tonga dia ino tsara indrindra ho anay aloha dia mianatra tsikelikely koa le izy dia na ohatra ary zay hoe mpanao an'le izy na manana izy raha tsy mety ataonay imezanay fotsiny le izy dia miara-mianatra dia mahafinaritra e, miara-mianatra dia zay zany ao anatin'le izy. Rehefa raha ohatra koa ianao ka manao firaisana rano fivelan'ny fanambadiana dia mataotaotra, miafinafina, mamaiky, mahafinafina, matahotra, sao dia bevoka, sao dia ry, sao dia... Dia nefa rehefa manambady ianao no manao firaisana ranofo, manana ianao rehefa mandeha voyage de noces ianao mandeha voyage iny fotsiny mihitsy rehefa tsy natao hoe ary mahafinaritra be ilay tsapa hoe amasin'Andriamanitra iny, amasin'ny ray aman-dreny iny, amasin'ny havany, amasin'ny mana fotoana ianao raha iny tena makatsirony tsara. Zay zany tena dia iny nefany mijanona ho amin'ny tohiny satria ohatra ianao alohan'ny fanambadiana zatra manao an'io dia mataotahotra dia menamenatra dia na rehefa manao an'iny ary ianao anaty fanambadiana dia mety mataotahotra sy fa le zany ho anay zany ny anay zany hatramin'izay 3 taona izay amin'ny fanambadiana izay dia firaisana zavatra mahafinaritra foana, zavatra mampiadana foana ao an-tsaina, tsisy hoe fahatahorana mihitsy associé raikitra amin'le firaisana ranofo fa amin'izay zany izy zavatra ohatrany hoe zavatra natoraly, zavatra tena hoe amasin'Andriamanitra tsara zany. Dia zay namany ny zavatra ataoko hoe tiako zaraina afatra sy tiako zaraina diso tsika raha mieritreritra hoe tsy manao an'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy hisy vokatry ny ratsy. Diso tsika raha mieritreritra an'izay fa Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra tena tiantsika fa rehefa manao ianao zavatra tsy mety, tsy araka ny tokony tsara ny tokony izy dia tsy maintsy misy vokatra ratsy foana zany. Zay zany le izy dia araka ny nanaovan'Andriamanitra ny fanambadiana misy fomba fanaovana azy io fa tsy hoe atotao fotsiny ohatran'izao, misy tontolo hoe ohatr'izao no tokony fanaovana azy. Rehefa zay no arahanao dia azonao ny faratapony amin'ny tokony amin'ny fahafinaretana sy fifaliana ao anatin'ilay izy. Raha ohatra ianao ho an'izay mbola ho an'izay zany zay zany ny afatra hoe ho an'izay afatra mety ho an'ny zanak'ireo koa ho an'izay mbola tsy nanao firaisana randofo, ho an'izay dede tazony tsara, ho an'izay efa nanao moa dia tsy maninona fa Andriamanitra moa mamela heloka dia aza manao intsony. Raha ohatra ianao tena teo sambatra be ao amin'ny fanambadianao ary tianao zavatra ara-dalàna dia aza manao firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana na ivelan'ny fanambadiana. Mazava ho azy moa raha tsy manao firaisana ranofo alohan'ny fanambadianao tsy ho bevoka zay zany. Zay misaotra betsaka.